Ilambe wanapoonekana mara kidogo pesa ikishukia maisha. Bila kuna wanapoonekana sababu ikishukia maisha. Walifikia kujitafuta kwa masuala ya Pagkakaroon na lang ng favor ng Lord. Para niya kumana dito ni pagkakaroon ng Lord. Ang infagilog ng Lord, parang din, tulang ang Lord sa kasikan ng Lord. May favor yun ng Lord, ang favorism ng fatisyon ang ifiriniti. Di ba 21-24? Teori yang navelat sahabat iskau itu no babu firi na reja. Jerusalem itu insan Idris sama rabatera kalian Idris. Saat wahyu, Yevanis itu na babu sama Israel. Yevatanya bukan na Wesel sampai tanya misal ko. Sariwa Assyrian. Talintono may siya sa pwede, lefa bago sa nakisirefa, siyo mesani. Sa kiki vanata yung nila niya usmanay, mesani. Ewan nukatan, nisim fanapapuna sa nakisirefa. Fay kiresani tilay sa vanis mulawa vinday. Nisa vanis mulawa sa niya, imlas, fatinupapuna ni Israel yan. Tenau faita tirakan itis. Asasa di tenau wafi. Tena mel Israelian. Arakan faraza uli buku Zakaria. Tuk faita na bilfula. Zakaria 14. Ovelin fulwa kata faru. Zakaria 14 ayat 2. Ilusian miava wafi. Kani babu awam no di usarena ne furo. Sare ifap sarana san babu Israel nam sufto no so. Ubabuna san Israelian. Ali sei fana babuna dia na sei yun mamel Israelian na fusiante so. Kamatugasi fikta mafia American. Satria Americana duna spenta dada yavan desa USN sei di fagala dunne USN de Société des Nations ya di vitelo ya viu maneira misia mi favoise na minha Israel na taneru ka mis pabreza e arriva fene fa foca di dada yavan cirengata matendis we aviremo tanto Israel na rin Arakat pensil gampang. Tem verna tão tanto cursos e vai lá doze ya. Tanto no plus 1822. Armi na merna saya tão tamnya teni firme na kaba. Sei na torre Société des Nations Unies. Tam santo sa fatwe ONU officiel teso. L'ONU de l'Organisation des Nations Unies. Awa. Kaliwa na firme na tam chus. Tensaga na STN na niyaron sa'yo. Nasa utang na mula katibuhin na tiyaw. Wala na tika man ang video utang na san. Fandura na tam san. Dinimirikan na. Ng Faransaya. Ng Anglisya. Ng Espanyol na. Areos. Preska firme na gara. Ng Amerikan na. Ng firme European. Pero saan niyaron nas. Katibuhin na kanya. Ninyala rin, dunia tinggi fana di katong tifa sa kanang masuk iti. Ifa ninyala rin. Ayang kecil fana sa
tsisy mety miaro israelianina tsony afatsy ny amerikanina profony rehefa niady tamin'ny iranianina ny amerikanina farany teo satria niantona tonga ny amerikanina niady tamin'ny iranianina teo dia ho fiarovana ihany ny israelianina satria matahotra ny iranianina ny israelianina dia voatery mifikitra mafy amin'ny herin'ny amerikanina izy fantatry ndrendrendrany eo fa zaka niady ny iranianina sy ny amerikanina teo dia fiarovana ny israelianina fotsiny dia izay natonga hoe tsy nety niaraka tamin'zareo europeanina dia ny frantsais ny anglisy ny italia tsisy nety niaraka taminy zay nanotehitra dolady zao zay sazy zany dia tika fa efa manomboka miataka amin'ny amerikanina ny rehetrarehetra eny fa ny amerikanina koa za miataka amin'ny israelianina aty ve zay neny teo zay manarasorata atreo any sady manoratra any fa veriko am'izay hoe lay amerikanina zany no lasa miaro ny israelianina ary ny amerikanina dia arahany miaraka amin'ny amerikanina ny frantsay ny anglisy ny espagnol ny italiana ary europeana reo mpanaradiazy daholo reo saingy efa miataka amin'izany fiarovana ny israelianina zany daholo rehetrarehetra fa ny amerikanina sisy oa inona no mahatonga an'izay satria miata ny tenyny jeremia mpaminany hoe ambeno reo koa ny miambina ny israelianina amin'izao tsika miteny zao dia ny amerikanina sisy io mamamotsy rehefa naverina tokoa tao amin'ny tany ny israelianina tamin'ny taona plus 1922 dia vaky ny ady nifandona tamin'ny arabo ny israelianina ka raha izy nifandona amin'ny arabo firenena tsisy nino ampianatanany dia voatery tsy maintsy narovana izy hitanareo amin'izany hoe tena baiko ny andriamanitra abrahama aloha hoe nitony mandeha amin'ity planeta terra ty dia le dadako zay naniraka fa ina moa tokony hivakin'ny amerikanina aloha amin'izay fiverenan'ny israelianina amin'ny taniny mahataniko nareo ny amerikanina riary 4 000 kilometra ary any 20 000 kilometra velan'ny israelianina ny amerikanina ina zany tokony hivakin'ny aloha amin'izay faverenana ny israelianina ao amin'ny taniny eo tsy hoe zahatry eo ambany maso ka manadalana azy fa tena marina anisan'ny nahazo babo tao zareo satria saika lasa nisy mianakavy babo daholo ny israelianina lasa ndeha ny israelianina zany tamin'izany koa zany ka zay rehetra nahazo ny israelianina dia mivoaka le baiko ny jeremia mpaminany hoe averenao amin'ny taniny io dia voatery namerina amin'ny taniny daholo zao tontolo zao a tsy isy afaka miala tamin'ny tenin'ny dada malalanay iaiaba mara sadiso ary tena voadidy tamin'izany iza voadidy tamin'izany ny amerikanina mihitsy ny voadidy tamin'izany miaraka amin'izay mpinamana aminy izy moa lehibe indrindra zany no mahatonga rerena miteny hoe ny amerikanina bidy satria izy tokoa nahery tamin'izany tamin'izany a fa tsy amin'izao ka nanomboka hatreo dia nomeny amerikanina fitaovam-piadina ny israelianina tahaka ny zanany zany ny israelianina hoe ambeo tahaka ny fiarabana ondrikely dia tena narova tokoa ne azonareo satria azonareo tena narova tsara mihitsy ary tena nambenany mihitsy niaraka tamin'ny amerikanina manaka izao le teny le teny gadayaba manda fa tonga ny amin'ny teny hoe janona amin'izay anao masomazo moramitro ary zany mahatonga ny amerikanina mianana satria tsy hitantseo zay atao presen'ny israelianina izy tsy maintsy miaro eo izy efa mafantatra fa tena efa me manahirana ny miaro amin'ireo
satria efa hitany amerikana rehefa tsy ho zaka intsony ny ady amreto arabo reto dia ny iranianina zany tena tiana tenenina amizay efa me mafy aminy io moa rehetra reny efa tsisy tehiditra ao anatin'le ady io fa hafahafa le ady satria efa mantaza zao tontolo zao fa ohatra atao guerre mondiale ty andeha tya ady saritaka zay tenenitareo ady fifamonona tena tsy mba fifamonona moramora fa tena fifamonona matsirabina misy nitsangy eo masavy alohatsy eo dia noho ny am'zany sazany satria le israeliana rehefa niverina tao amin'ny tany tsy manana fitaovam-piadina matao izy sa tsy matahotra matahotra ny arabo izy ko ianao ve tonga amin'ny toerana ianao fa etretra hoe babo zany israeliana dia fa lasany arabo ny tany dia naverina ndray ny israeliana ho faly ny arabo sa tsy ho faly fa dia tsy faly ny arabo fa tena famono ary zany manomba hoe ho famono foana reo manakandroany dia ny israeliana sy ny arabo vokatry le famerenana ny israeliana amin'ny tany tsy rehefa kosa moko raha manomboka tany amin'ny taona moins 720 tany hoany no nogotana tamin'ny tany ny israeliana dia toy foana zany atany any arabo ary manilika anazy ny natao amin'ny tany niditra ny frantsay ny anglisy maro samihafa efa tsy anjerotsony le tany dikan'izany ary rehefa nanafika tao ny arabo dia bodolo zavao ny toerana zay natonga le mosquée d'Omar mipetraka eo amin'ny tany tokotany be ny Jerosalema lasa ny arabo toerana zany dikan'izay mazava tsy mazava ka raha ohatrany zany le israeliana efa tafahana tao anisany ny tany amin'izany fotoana zany ny arabo no mipetraka eo ary hitanareo marakavany zay na hoe palestiniana arabo satria ny arabo nanafika dia nisy nijanona teo tsisy nieritreritro hoe hiverina nge ny israeliana iny azonareo ve tsisy nieritreritro hoe hiverina ny israeliana nambaizana dia namolo-ponenana na resy anady ny arabo dia trano dia hoe lamina tsara kay lay teny dada iavana avany averenao amin'ny tany ny josy tsisy nanapoa fa na dia automatique zany zany ny herin'ny dadatsika zany dada iavana tsy misy afaka mamary ny teny atany tsangana firenakana namerina le josy ao tany mazava ho azy raiky taniady ianao raha miala amin'ny taninao afaka efapolo taonanao tsy mbola averinao ka misy napelaka io anao io tanisa tsy anao tsony tsy anao tsony io any zay pelaka eo ndra io ity anefany efa manarivorivo taona mihitsy ny alan'ny israelina teo aona tokoa moa ny lazana fa mbola anazy io tany io tsy anazy tsony io fa ny arabo ny tany e ary zay le niteraka problème manakalo any satria rehefa verina ny israeliana dia tra dia niady tamy arabo zay tompo tany ary tsy tany namanan'io fa ady manakandro any zao tsika miteny zao iny le olana mazava aloha tesa tsy mazava saingy na dia tehitra mampitakarina azy ny arabo matanjaka be ny amerikanina tsy afaka edivana ny amerikanina dia aleo zareo moa dia fandamindamina ny amerikanina na marary azany foto fa misy tsy manaiky an'izany ary misy opitanika ny arabo rehetrarehetra dia zareo iraniana ary eo tsy nanaiky reo hita zany tamin'ny sary irakiana moa tsy naiky tady darony zaozabozy tao tady mataka ny Saddam Hussein dia fainy lere dia tsy samy adsony fa ny iraniana mbola samy adsony moramora tia ny iraniana zay miaraka amin'ny Rosiana teo foana mbola miatra ny teny dada iavara tsy azo rokitiany manino tokoa tsy samy kitika iraniana ny amerikanina tamin'izao manino leo an'izy manana boba atomika fa ny iraniana zany tsy manazanatsy bomzao tsika miteny zao satria lay teny zay efa nampianaka ny mpanana rehetra hatramin'izay dia tsy misy mahazo mikasikasika na misy mahazo mikitikitika
Ini nampianariko anareo farao teo hoe ny iranianina, ny rosianina. Dia miaraka ireo amin'ny lehibe ny iranianina dia ny rosianina. Azy zany no tsy azo kitiana anazy. Eo zany le olana ny arabo efa tsy fahafala ny israelianina te hiady aminy fa matahotra amerikanina. Noho izany no ny ampitarotra ny israelianina an'le firenena manodidina azy efa tezitra be aminy dia aleony mifikitra mafy amin'ny amerikanina foana dia mifikitra eo hitankareza zakely nono ireny e. Dia tsy manaiky izy fa abeninareo zay dia tena miambina tokoa ny amerikanina. Azao fa diso miteny eny aho. Fa rehefa miteny eny aho hoe miala amin'izay ny fiabenanao an'io israelianina tsy mahazo miaro an'io intsony ianao miala ameo am'izay ianao. Dia amin'izao tsika miteny zao tena mahafantatra ny israelianina hoe milao zay ny amerikanina zany. Satria tamin'izay le fihetsiky ny amerikanina leo be zany ny amerikanina vao tsika miteny zao. Leo izy atao ambadika izy preseny israelianina lasanao ataovy ny adanao fa reo ny tena enjana be. Reo ny tena mampitahotra anay reo iraniana reo fa reo sisa ny lehibe ny arabo e. Za tsy tena tena arabo reo fa reo ny miaraka amin'ny arabo satria efa anaty rafitra islamo. Ko islamo efa miaraka daholo zao. Ary eo rehefa lasa klasy arabo daholo izy menakavy any amin'ny faritsy mitarehany raha teo mitovitovy daholo. Dia matahotra ny israelianina dia miteny foana arovy izay. Nefa ny amerikanina zao tsika miteny zao fa mahita problème be satria tsy voafehany intsony le problème any. Dia leo be dia izay natonga anazy teza tamin'ny Europiana tsy entina nampy anazy teo hoe mivadik nareo. Nefa tena marina lay teniny efa mandeha hoe aza kitikitiana intsony ny israelianina io fa tsy maintsy mandeha amin'izay nandamina anazy amin'izay izy. Ina le nandaminana anazy? Zao no nandaminana anazy tsy maintsy anao fifanakena any amin'ny Rosia izy. Satria hita amin'izay izy fa tsy afaka hiaro anazy intsony ny amerikanina. Zay ny proof fa tsy maintsy hitsanga ny Rosia na tia na tsy tia. Matanteraka le teny eo Misia 28 hoe oleo aussi le teny Misia 28 Misia 28:15 fakisika le dimy 14:15 koa mero ny teny miavara ianareo zay mpaniratsika zay mpanapaka ty firenena eto Jerosalema ty le mpitondra ao Israela zany io resahany mpaniratsika ary milaza fa mpanapaka Israela. Satria nareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izay ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainatsika izay. Eo zany dia hitantsika tsara fa nandeha ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe nanao fifanekena fiainatsika tareo ary nanao fifanarana tamin'ny fahafatesana. Tsisa nefa le fiainatsika fahafatesana fa Rosia zany zay misy any boka. Satria rehefa malemy ny amerikanina tsy maintsy hoany izy ko. Satria ny israelianina dia hovonorin'ny arabo dia iza zany afaka mifehy ny arabo dia tsisa fa tsy ny Rosia. Dia aleo no maka le Rosia zay le fahadaminana. Dia tena menaka fahadaminana amin'izay ty ny biby ty io Rosia rehefa avy eo hamenaka ny fahadaminana entre Israela sy ny arabo zay tsy le vitan'ny amerikanina manakano any. Nanomboka tamin'ny 1922 izy teo fa manaka androany ny amerikanina tsy navita nandamina teo. Mazava zany fa tsy io ny anao le fanekena, tsy ny amerikanina nanao an'izay fa ny anao an'izany dia rosianina. Rosianina nametaka ny fandamina anaty rano
Israel sy Arabo. Ao anatin'izay zany hoe fandaminana dia io ilay izy fifanekeny ka rehefa navita nandamina n'io problème io dia milaza an'io ilay tena olona. Io zany tena izy indrindra zay navita nampiadana satria ny olona alohan'ny fatininy dia lasa niteraka hatrany problème hatrany pétrole voalohany. Jereo zao miady irena sy ny amerikana teo voalohana izy tontolo zay voalohana daholo izy tontolo zay miady rehetra eto ambony tany na voalohana ny arokarena eto ambony tany potika daholo ny fiainan'ny olona. Zay no tena nateny tsy mety lamina zany io hoe fa io lika tena ady hatramin'ny farany ary ho ady foana ho ady tsy mijanona mandeha foana ny ady zavatoza amin'natao izy nareo olombelona dia inona zatra hitrango satria nareo zay teny dada Iavary efa nao fifarana tamin'ny Rosiana zay mbola ho ataony fa tsy efa nanao ny efa ho ataony ka rehefa hitanareo sio zay efa tany fa efa miadina daholo ny zavatoza. Anisan'izany le hoe raha vao manomboka fanamboarana ny tempolo de Jerusalem io dia kotivo amin'izay ny andronareo zay fa tany izy eo anareo zany fotoana zany. Ka na dia ho avy nandoza manava dia tsy atra taminay mihitsy zany fa nylay no nataonay fiarovana ary nifitaka ny fihereny. Tena ohatsy dada Iavary lay ny fiarovana anareo ary fitaka io zany hierenareo hiafenanao io fitaka daholo io tsisy marina io ary Israely any. Inona raha nitoiza zavatra zany ho avy amelanao amin'izay nefa rehetrarehetra tsy misy anay fandamina aminao zany fandrosianina mihitsy any andeha hitany amin'ny taninao ile Ézéchiel 38:15 Ézéchiel 38:15 jusqu'à 17-18 eo ka manisy soraty tany amin'ny 18 milaza fa andeha ho an'i Israel mihitsy Rusia miaraka amin'ny Arabo rehetrarehetra andeha nafika an'Israel ary hipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra mihitsy ny azaboka amin'izao fotoana zany ka hanao ny tenanao Andriamanitra izy. Efa hainareo daholo za fampianarana zany efa mefanaareo daholo zany maro sa diso efa hainareo daholo zany teny zany. Io le tesonana faharoa toko faharoa andiny fahaefatra hoe anao ny tenan'Andriamanitra izy kepetraka ao anatin'ny tempolin'ny Jerosalema ka dia hivavahana izy le hoe mampiakatra ny atezeran'ny dada Iavary zany sary zany tadiny iny mazava zany fa ho an'ny Rusia l'Israeliana handamina nalakareny kanjo idirantsika amin'izay ny Ézéchiel da Zakaria ty Zakaria 14 1 sy 2 iny Rusia amin'ny avahoavy io ndray le amin'ny avava miverina amin'ny andra tongavany Elia daholo zany izy malaky atoavy atkadra hoe ho avy ny amin'ny avana mialohan zany ny fatongavany Elia eto ndray ny amin'ny avana dia izao ka ny babo ao aminao dia hozarainao voanao ho angoniko ny jetrisa rehetra amena ny Jerosalema atao inona ho jetrisa ho angonina dia anao inona amena ny Jerosalema. Lay Israeliana ny eritreritry ho arovany Rosiana navitana fifanekena atao fanekena herinandro maro izy io le Daniel Nafilo 9:27 atao fifanekena herinandro maro zay izy Daniel 9 izy tao 27 le fifanekena herinandro zany herinandro égale 7 jours égale 7 ans satria mayary égale ray taona amin'Andriamanitra araka ny fanambaratany amin'ny bokin'ny numérise hoe ray andro aminareo dia sonareo ray taona ko efapolo andro nareo nandeha tany efapolo taona zany nareo ao foana zay rehefa ray andro égale ray taona ka ny
fito avy galona fito taona zany ny ametana ty fifanekena ity io le fifanekena fito avy fifanekena fito taona andaminy izy zany dia ametraka hoe lamina ny israelianina sy ny arabo ao anatin'ny fito taona ka rehefa milamina ny israelina sy arabo dia milamina automatique zao toa satria ao foana mifototsy ny problème mifototsy ny problème ty taty dia io resaky Israely io foana zay mahatonga hoe izy mpanamena atao herinandro zany hoe fito taona zany dia lamina zany ny israelianina sy ny arabo ao anatin'izany fotoana zany indrindra nefa iaka tamin'izay re tsy vanina dia volo satana miaraka amin'izay volongany zay lasa olombelona no tena marina dia goka ary angonokony diatrice rehetra amela Jerosalema dia ho afaka ny tanàna olobaina ny trano hosaviana ny vehivavy ary ny antsasaky ny tanàna dia ho lasa kibabo fa nivoaka sisa kosa nefa tsy dia fongoroka avokoa amin'ny tanàna nikarany zareo amin'izay tanàna ny Jerosalema miaraka tao Israela zany reto arabo miaraka amin'ny Rosia dia ny firenena rehetra miaraka aminy dia rehefa tena devoly mihitsy ty manao vazan satria amin'ny lafiny ray kanefa izy atezerany dada Iavany miaraka amin'ny Israela dia navelany dada Iavany zay devoly amena ny Israela no ny anaovana ny zanany sy nanambanina ny teniny zay le hoe aza vatao tezitra io dada Iavany zava-doza ina ny afarany vetavetain'ny taritra tao ny vehivavy Israeliana zay natonga ny efa miantsoantso amin'izao fotoana zao hoe raha mbo azonareo atao ry vehivavy Israeliana mila ataonareo fa tena fampijarena faramatsiravina tena loza tsy mbola nita biby loatra zany atao amin'ny vehivavy fa tena ratsy dia ratsy ny plasin'ny vehivavy Israeliana zava-misy anefa no ny amin'ny adalàny zareo kireo dia tsy misy manao adalàny izy leo be zao tontolo zao ny ataon'le Israeliana amin'ny famonoany an'le Palestiniana arabo fa tena famonona tena bibina tsisy ohatry zany ka lasa tezitra amin'ny daholo zao tontolo zao ka raha mahita Israeliana ny ava firenena tena ataon'ireo fahaimitsy ka tsy mety mandeha makany toerana hafa tsony Israeliana vao tsy ampiazao verina ny Israelina daholo raha hitsoka tao tsy afaka mitsoka ary raha mitsoka rehefa matahotra satria efa tezitezitra amin'izareo daholo mety rehetra ny antony efa mitambatra amin'ny arabo zao tontolo zao tambatra amin'ny arabo zao tontolo dia raha vao mahita Israeliana dia tezitra amin'ny Israeliana soena amin'ny Israeliana tena efa manahirana ratsy be ny plasin'ny Israeliana avotsika miteny zao mbola tsy manomboka koa miara ny ady makany amin'izareo dia izy matahotra tsika hoe atao zany le famareny dada Iavaza ty famonona mahatsiravo ka raha sary misy ma dia hoe ripaka mihitsy ny Israeliana raha tita aty teneny ity dia efa namoaka fanambarany dada Iavany hoe tsy ataoko lanyritra reo na dia hoany aza ny famelezana ny Israeliana no potika ny miaramila potika ny vehivavy tsy ataoko lanyritra fa mbola misy tavela kely foana ao morofony zany le sankarany 4 000 tsy maintsy mbola mavoaka avy eo tsy ho lanyritra izy dikan'izany dia misy sankarany 4 000 ao areo dia tsy hoe korona milony ao soary eo mety misy mino ao anefa misy fotoana any amin'izao tsika tia zao dia niazo rivarozy efa any fa reo fotsiny dia fidina fotsiny reo fividianany aosy fa fotsiny tsy navelany vary tamin'ny vehivavy reo sankarany 4 000 nisany zareo avy eo Israel mbola tsy mikasika vehivavy reo lehilahy reo zay natao hoe voalobokatra ho any aosy natao hiara mandeha amin'ny aosy amin'ilay hoe Israeliana
firenena voafity kokso zao izy dia nasiana ireo vokatrareo zay le hoe tsy milamindritra ny israeliana fa mbola misy tavelo ohatra nakaiky zay teneko anareo zay fa mbola misy le koatrany ny fanontaniana mipetraka am'izay araka fa inona marina no mitranga zao ny tranga tonga ny andro ny famaritana Jehova ka rehefa tonga io ny israeliana amin'ny fahivoanoana ao anatin'izany fotoana zany nefa ny dia mbola vitany zareo foana ny ady amin'ny azo riva aro nefa ny azo riva aro mba mitona ny zareo any amin'ny Ahosoa fa tena vonovo zareo e tena tsy tonga saina mihitsy zay zany ny famantarana fa miditra amin'ny problème io tsika satria maneno na ny amerikana rehefa tsy afaka miamy israeliana tsotso mbola miamy izy am'izao fa efa mafantatra ny rehetra hoe tsy maintsy alany amerikana satria tsy hainy tsy vita mitsoko mbola teny ely ahy efa mandeha hoe miala am'izay anao miala fiarovana israeliana am'izay ianao danger be kely maheno an'izany hoe zao ke Trump président amerikana mahatahotra ny izy any satria tena namanirany anina vavy hoe tsy maintsy matinay ianao teny zavatra nitranga vao tamin'ny maly afaky maly meny arabo roplanina vaovao zay mantsy izy Boeing 747 kamo izy nazy Boeing 747 vaovao izy dia hoe rehefa nomena anazy Boeing 747 io meny Qatar angambany izay namena azy io arabo zany dia io no nandehanana nakany Turquie nateny izy fivorimben'ny zareo OTAN natao hoe nivory ny OTAN rehetrarehetra mitaritiny amerikanina sy rehetra zany dia hitaingina tamin'iny Boeing 747 no meny Qatar iny izy vaovao be najelanjelata be dia rehefa tonga tao amin'ny Turquie ny Trump ka dia oty dia teny ny pitsikirina azy hoe aza mitainga ny roplan io fa tsy azo antoka io etady nafarana indray le roplana le taloha be le mpitondra anazy indray no nafarana tsy nasamitainga dia le roplana taloha be indray no nafarana ntaingerana mazava zany fa raha première puissance ohatran'izany raha izy ny bibidia tsy misy ne miady aminy voalaza ao fa raha le filopenena amerikana zany misy me miady aminy ke tena mariny tsy izy izy zany hitan'izay diso avy atany le sary hoe ny amerikana ny bibidia ary raha ny papa koa na zay nafay bibidia iny ary raha tena natahotra be miarika ao anatin'ny papa mobily izy rehefa mandeha tsy izy fa rehefa zany bibidia zany toy eo zany tsy matahotra mihitsy zany fa atahorana mihitsy na mijery an'izany azy atahorany io reny dia voa iny zany matoy zany Donald Trump tsy mety nitaingina le roplanina natahotra sa tsy natahotra farany dia rehefa matahotra ve mbola andehanao eo tsony tezitra am'izay tsy matonga any amin'ny tany am'izay vava am'izay navokana atao veke efa misy milina misinona balistika ataoko tivitra nareo na vo manao anareo mahatahotra Donald Trump mahatahotra izy koa zareo olona raha maty ao izy matesa mama sao izy nareo zareo raha maty anao izy zay maty olombela ihany olombela dia zay foana izy tsy teo faty zany izy raha ozy misy maty ianao nao maty fa tsy zany misao zay mazava zany fa hita hoe fa misy problème ao zareo efa tsy mahatokony tena ntsony izy dikan'izany efa tsy mahatokony herany ntsony izy dikan'izany fizatsonina dia tsotsotra dia naninanina
Zareo zany meko anareo miteny dia hoe tsisy fitamiana tsony any mahazo Israely any. Miditra vanina ny fara zao, miditra zany teny zany, miara-milahatra daholo zany teny zany ankehitriny. Ary eo anatin'izany dia ny fampimanako anareo hoe joro tsara hatramin'ny farany. Aoka dia ny joro tsara hatramin'ny farany. Aoka tsy anao totoa amin'ny famporana Joshua fa tena hitangana daholo nareo ka tena hiaro ny tenanareo hanao izay iarovana ny fahamasina hatramin'ny farany. Mandrapatonga ny Joshua hakanareo dia ho an'ny any mandrakizay tsiketratra ho any hatratra ny Joshua hatramin'ny farany. Fa eo mandeha ny fanantanterahana izany teny zany ankehitriny. Hitany masonao voarehin-tany jereo ny zava-misy izanazy afa tsy misy sahirana ty fiainany ty. Fa me mahirana ne zao sa tsy sahirana ianao? Fa anatin'izany sahirana zany nefa naneo Joshua voninanentsika foana. Zay le hoe atao foana ny fampona azy, fa ny amin'ny fampona azy ny tahiny Joshua anao foana. Fa io tsy mety hiala tsony io fahasaranana io. Fa rehefa ianao mifikitra amin'ny Joshua manaraka ny teny Joshua dia miseho foana ny voninahitra Joshua amin'ny fiarovana anao, amin'ny fikarakarana anao, amin'ny fiamberana miarakarena. Seho ny foana ny fiarovana anao. Zay no tonga nantekanareo hoe areo foana ny teniny anahy fa zay sy ny solution. Ary samby ianao raha misy ely teny aminao tandy arao iny sambatra be ao hoe fa tena misy fiarovana any dia katy. Hotsalonareo tsara ny teny hoe taky zay no kaikiny ely ahy foana. Fa sambatra zay kaikiny ely ahy foana. Zaboazy zany. Normal zany. Ndao arany. Ndao tentsika amin'izay ny teny manaraka. Iverentsika amin'ny teny manaraka. Mazava hoe teny teo aloha. Iverentsika amin'izay ny livre fa mety amroapolo ary teo babin'ny fiaina rehetra zany Jerosalema dia mitsangy jentilisa maratanteraka ny andron'ny jentilisa. Ka firy zany ny andron'ny jentilisa hanitsaikitsaka ny Jerosalema dia io le teloana sy tapony. Mitrakitsahany jentilisa io. Ary eo anatin'ny andron'ny jentilisa io ao ny anitrakitsahany zareo an'ilay tempolon'i Jerosalema, ao ny anambanivaniana ny tempolon'i Jerosalema, ary ao ny idirany gogy hipetraka ho las'Andriamanitra ao anatin'ny tempolon'i Jerosalema. Iny lay nareo hoe ampiakatra ny atezerany dada Iavana. Ilay lesona tamin'ny maly hoe reto ny zatra ny tranga ao Israely. Zao ny tranga ao anatin'io tempolo io. Dia ahoana ny hevitsinareo? Dia niaranteny nareo tena loza ity zatra tatao ity. Fahatezerany dada Iavana hivoaka avy eo. Tsy izay hoe nitenenareo man zay. Zay raha zava-misy zay. Dia tanteraka ny andron'ny jentilisa amin'ny fanitsakitsahana ny tempolon'i Jerosalema. Nefa nareo maly ary nahita teny meko anareo hoe ny zaza sara raha tsy mahazo manitsaka eo. Nefa dia jentilisa ty ny andeha hanitsakitsaka ao. Tahaka ny ahoana ny atezerany dada Iavana. Tahaka ny ahoana ny tena hoe tena fatezerana tena fatezerana ao aminazy. Irehetra dia rehetra ny atezerana sa hanao izy ianao. Zay zava-misy. Ao ary andiny fadimy amby roapolo lera io ka mety andraikitsaika. Ary izy famatahany eo masono sy ny volana ary ny kitana. Ary ety ambony tany dia fahorian'ny firenena amin'ny fahavezan-kevitra noho ny firondro amin'ny ranomasina sy ny fifanonjana. Zay amin'izay resahany. Izy famatahany eo masono sy ny volana. Iny efa resantsika tamin'ny maly iny le hoe maizina ny masoandro mivadika rano volana. Vo daholo zany mirafitra eny ambony rehetra rehetra eny. Voakapoka daholo ny rehetra rehetra eny ambony eny satria tonga ny fanapotehana ny tany. Hiditra ny fahatongavana Joshua fanjakana ny fotoana dia efa mandeha ny fanapotehana ary izy ny fanavozana eny ambony eny. Sady misy ny fanapotehana potehana zay tsy izy ary izy ny avozana. Araka ny tiavana Joshua dada Iavana azy.
misy paorin'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra amin'izany fotoana zany. Efa zoantsika mandeha zao zany fa tsy amin'izany a, tsy hoe mbola ho avy, efa mandeha io zany io. Fa ny amanjon'i Israela mbola ho avy, ary efa hitantsika maso nefa ny paorina mahazo anazy sady am'izao izy efa mitebotebo hoe ho vonoiny arabo. Io le problème, satria raha miala tokoa moa zany arabo dia maty ane zareo. Raha miala moa ny Amerikana mba eritrereto moa zany miala tokoa ny Amerikana tsy miambina zareo. Dia ahoana? Dia ina nitranga? Raha miala ho any Amerikana dia ina nitranga amin'ny Israeliana. Iza ny homany an'izay? Io natao mampiotera. Tsisy miaro dia manina rehefa tsisy miaro. Iza ny homany an'izay? Orelo manino ravaniza ravany arabo na dia hopotehiny arabo. Zany nge io mampitaitatra ny zareo be io e. Any ka mitady fitaovam-piadiana foana izy, mitady fitaovam-piadiana foana izy. Mangataka fitaovam-piadiana amin'ny Amerikana, mangataka fiarovana amin'ny Amerikana, satria mahafantatra izy hoe ho ravany ho any. Zany rehefa niady tamin'ny dadanay zany e, zany rehefa namorany Eosoa zany e, tsy sentiment mihitsy. Rehefa nenareo zany tsy mba misy sentiment, nanao anay kosa anayko. Sady efa be zay nieretan'izay. Dia tena misy ny fahorian'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra. Very-hevitra amin'izay zao tontolo zao. Efa mandeha amin'izay izy zao very-hevitra nareo. Raikitra niady any, ele teny an-dala niady, dia niady any zareo tsy mijanona tokoa zao. Ary vokatry niady nataony mikorota an'izao tontolo zao. Mikorota an'izao tontolo zao. Zany hoe ny zava-misy zany dia tena korotam-be amin'izay ny vokatry zao sary zao. Vokatry ny le hoe manomboka efa satria jereo rehefa miala zany ny Israeliana, miala ny Amerikana, efa fikorotana, miditsy ny Amerikana, efa mikorota. Satria maninona? Efa me mavezatra ny fiarovana ny Israeliana, efa me mafy be ny atezerany arabo. Miakatra atao matika ny fiakaran'ny Rosia, efa matahotra ny fiakaran'ny Rosia ry zareo satria Rosia sy ny Chine miaraka amin'ny Afrika, miaraka amin'ireo tatsinana rehetrarehetra reo, sady tsy maintsy miaraka automatika reo. Efa atahorana zareo sary io. Ary efa mandigidina zareo hoe hiteraka problème ady be mahatsiraviny ity. Hainy zareo zany. Ary zareo mahafantatra fa ny tatsinana sy ny tavaratra dia tena firenena ratsy-saina. Tsy voatra ny Europeana zany mba hifandamina. Ohatra hoe mba civilisé zany ny Europeana. Fa ny tavaratra sy ny tatsinana tena barbarianina mihitsy. Ka hoe raikitra ny ady, ka hoe resy ny Europeana, Andriamanitra. Fa tena angamba tsy fampiresana intsony ny adalana ty-tany ity. Kanefa dia tena tsy maintsy izay io sarona ny any ka matahotra be mihitsy ny rehetrarehetra hoe ahoana ny hafarany ty resaka ty. Satria efa laza eny hoe tsy afaka hiady amin'ny Rosiana zany nareo. Ary mbola tsy dineny amafy zany adalana zay hiady amin'ny Rosia ao. Fa manao hoe tena hoe adala miady. Fa endrena mihavana amin'ny Rosia. Ho an'izay mbola teo velona ny président dia adala mihavana amin'ny Rosia. Rehefa teo velona ny président ny firenena anankiray dia adala mihavana amin'ny Rosia. Dia mbola tsy tomboka dia zany efa mihavana dia zao. Fa ny loza efa hitanareo mandeha eo ny ady tsy mijanona, fikorotanana tsy mijanona,
olana tsy mizany mitanynareo mirehatra raha milatsaka ny avana mamono raha milatsaka ny olona dia tonga jany tena tsy hitantsony zay naovana anazy tsy kilomatra dia tsy kilomatra efa tsy normal tany dia mamono be mihitsy zay rehetra am'sio mamono daholo satria efa niteny eny aho hoe andana mamaly ny zavaboary rehetrarehetra fa amaly anareo daholo ny rivotra zay fofoninareo amaly anareo daholo zanina na tany itsahanareo mamaly anareo ny alalany aretina rehetrarehetra tena potsinareo e satria tonga ny andro famalina day amaly tsy eko nefa tonga anatiny tena santana tsika eo anatiny ivo fa eo ambony fanoatsika zao fa tena reraka ny fon'ny olona ny lehifaina roapolo tratra ny fahavelezan-kevitra ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanosana inona reny dikazany ny ranomasina dia tahaka ny olona ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboravoary misy atoko fafily misy amatadidy ny olona tena ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboravoary tsy tadidinareo bebe misy afily 57 fily 20 nareo sa dia zeny aho misy ao ny 57-20 amarinokely zay namariny na diso tikanareo mba matadidy toko sy dimy am'izay misy ahy 57-20 fa ny olona ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboravoary ka misamboravoary ny ranomasina reraka ny fon'ny olona inona ny resahana am'izany midina resahana am'izany dia fivoahany dia vola avy ao anaty ranomasina araha voavoakany dia vola avy any amin'ny leviatany io resaka io reo karazan'olombelona zay nivokarina tao anatin'ny leviatany tany amin'ny domaine ny leviatany ao ambany ranomasina misy sitana ny voly ao toerana fanaovany zareo ny adalàna fanaovana ny korona azy ny olona fa mivoaka ireo ary efa misy mivoaka ny sady efa avoaka zareo ka ny fivoakan'ireo dia tsy hosakan'ny olona rehetrarehetra avy anatin'ny ranomasina tsy hosakan'ireo olombelona ny fivoakan'ireo zareo firondroan'ny ranomasina tsy zakan'ny olona izy satria maniny ratsy fanahy daholo mivoaka avy any ary ny fivoan'ireo dia mivadika ratsy fanahy daholo ny olona ty mifangaron'ny olombelona dia tsy vanireo tafaraka ny olombelona daholo na ny ADN nasika azy zay rehetra anateto rehefa misy onga benebeny eo mivokarin'ireo fa tsy olona le fa ny danger ao anatin'ny fokotany ny anaran'ireo misy ao anatin'ny fokotany ny anaran'ireo raha totsika fokotany zany tsisy raha iny zareo zay hoe misy raha ohatra hoe Madagasikara fa io moa mizoto tontolo zao fa tsy raha iny zany fa na misoratra koa anarana na tsy misoratra vangaro izy raha zany fa biby reo ka mifangaron'ny olona izy ary mivokatry ny fifangarony amin'ny olona ratsy fanahy daholo am'izay ny olona rehetrarehetra dia jereo tokoa ny olona aminareo efa hitanareo ve zany ratsy saina daholo any olona zao tena ratsy aiza rehetra dia mahita olona mamono olona fotsiny zao ka izy koa hoe tonga ny Madagasikara rehatsika ohatra Madagasikara mampalelo ny kamazo anazy lasa misy famono fotsiny zao ny Malagasy fantana mihitsy hoe inona ny mahatonga zareo noloan'io hatramin'izao dia fe ratsy miala aminazy koa ny fiarovana dia io izy io hoteny any aho miala aminareo ny fiarovana na dia mampalahelo ny sary ho aiza ny zatra mbony hitsangy eto nefa tsy mety miaino ny teny ao soaty zay hoe nenina tsy mba lomanary fa fahoriana malatsy zay lesona ho an'olombelona tena maizany raha mbola misy sofinay akanamiany any mba andehan'iny any zay le hoe mazava hoe le hoe matahotra ny olona amin'ny fandraisana matahotra ambony tany nohony amin'ny firondroan'ny ranomasina mazava tsara izy hoe zareo extraterrestre mivoaka avy any amin'ny leviatany io leviatany efa hainareo aiza toko sy andiny misy an'iny
Daripada saya kontak tidak ada pun saya. Saya bisa di. Nah, dia orang kita. Ina? Bisa yakin? 20. Toh mati. 27 kan? Bisa 27. Balik Vietnam. Di Vietnam di mana sih kau nak ramas? Ramas ke Pasifik kan is. Ocean yang jauh utama tak habis. Saya sampai foka tahun yang film sarewa. Masih nak beli kugara berfoka biar. Aku kau foka farang. Fanyereman ya foka tahun. Ya mana kurutan fanyereman. Ya mana balarun yereman. Nyulat kronen. Si masalah. Sampai dosa. Mufusani. Serius feramuno. Bicara feramuno sampai rajin. Narami sisanya sote na ini. Marami yang feramuno di kayu masalah bina lewan. Sela tu banatene kasumi fasa manayu. Faika kene nyul la chiwele. Wah, jadi orang nyuswa. Habis kita susah tak. Sela tu bane. Sebenci cakap sini dia ini. Lepas itu saya cakap tu susah. Tapi orang mula nak sama dia. Kumasi suka dengar. Nunya Fabio Ezequiel tu frondoran masuk si penuh. Kau rela kan fundulun fata orang si fedasi sata untuk kabuntan. Si yunare di sana tu lagi dapet. Jadi pemanggil dia nak orang mas na fitu. Fayuran mas ni fatini fasada bina dia orang tu. Fana lo plani ni muda. Lepas main na dua minggu sosial dia tengok pulang nak siapa. Bini belum plan na menjerat semanin. Bola fuwai dan misalnya, hari itu saya nusa dia usah. Macam apa kita berarti sebenarnya kita dan mas mau. Saya jangankan cari membuka. Kamu sebenarnya? Siapa dulu nak sampai kita? Dia cakap dia cuma tak cukup nak. Jawab. Orang di kantor. Pemain di kantor dia cuma tak ni dah cukup. Kan? Bisa pemain di kantor nak. Hari satu malam cuma nak saya. Dia saja. Mungkin. Sampai tidak mahu mati saya. Setiap orang yang nak kemarin baca mereka sendiri sahaja. Tidak mahu lagi. Dengar ya, Wan. Fanyeran langka gusun. Ay. Gusun nanyeran langka. Sesampai asira tahun sahaja kena buk. Dia sudah sama tu dia, bukan dia busuk dia bisa nak turun full. Jadi orang kita dia bisa nak kerja jadi merana kantang. Diule kita terus jadi busuk dan dia orang lain. Menjadi doang dia full. Dia nak terus masuk foka, dia ni bunuh merana kan? Why? Dia nak votas kita bisa votas. Dia nak votas susul so. Sana tu kalau begini cuma bisnisio bayar, nah ya, dia nak cuma bayar, saya malah bukan ekonomi dia ni, dia masa muasir, dia cakap sebenarnya, orang sampai farana lupa, bisa valde cevandro, bukan kerana masuk saya, berapa kali ni lagi, yang lagi faham ni, jawab, Dia baca bunyi. Saya lagi sekitar lawan ni sama-sama dia nak. Tapi dia cimisi tiga hari sekali dia orang kata sini cisan sansonya. Kami akan nyata noyelo, nyata kan fiafara noyelo.
Zany zany tany iraraka zany reto dikan'izay. Io le apokalypsy toko fenina dia fatelo ambin'ny folo. Miraraka ny kita. Zay hoe hosokosonina miaran'ny lanitra, miraraka ny extraterrestre, ny arevanan'ny ranomasina mivoaka, ny avy any ambony miraraka, inona ntsony ny fanantenanareo. Tena babo le tany reo sa tsy babo? Zany io sary maneho. Tsisy mahay an'izany zao tontolo zao fa tsy nareo reto. Raha mahay an'izany zao tontolo zao dia apetaka anazy ny fanteny hoe ataonao ahoana ary ny ady amin'ireo. Zay le fantany. Ataonao ahoana ny ady amin'ireo fa ianao tsy maintsy lasana. Ary zay le mirebandy amin'izay le hoe ampandraisana marika daholo amin'izay le olona satria angejanareo izy. Ampandraisiny marika ianao dia mandraisy 666 le malaza be iny ianao. Io dia rehefa hoe brand name izy ino marika zavatra anankiray fanarana devoly le izy. Ampandraisina an'iny ianao petaka eny aminao iny. Raha janao tsy mahazo vily tsy mahazo vaty, ina zany ny azo atao aminareo. Fa tena marina nge zany tena fiheziny devoly zay tontolo zao e. Ary aminazy izy hoe navita nametaka fiandriam-pahalemana. Aniny iny planiny ane ametaka fandriam-pahalemana. Nefa ny tena mametaka fandriam-pahalemana dia Yahosoa amin'ny fanjakana arivo taona. Fa izy ny tany tsotsotsotso no mametaka an'io mba hisandoka hoe izy ny tena tompony fandriam-pahalemana. Ary zay miaraka aminy dia miadana sy milamina. Andriamanitra devolony ny ametaka fandriam-pahalemana. Nefa ny raha Yahosoa tonga mametaka fandriam-pahalemana dia ataontsika zao misy fandriam-pahalemana satria fifaliana fiadanana fahasambarana. Tsy misy basy tafody, tsy misy puce électrique na dia milamina be tsika miaraka amin'ny Yahosoa. Fa le anazy le kosa tsy maintsy ampandraisana marika na puce ianao, tsy maintsy ampandraisana misy zany amin'ny lehibe be regny zay ho mahazo milamina. Tsy maintsy asiana caméra fa mety milamina. Fa itsika kosa sady tsy mila caméra tsy mila puce fa milamina tsika miaraka amin'ny Yahosoa. Tsy vitany devoly zany. Ary anazy rehefa anazy tsy maintsy misy etsiketsehana ara-mofo be. Mbola mila an'ity dia mila an'ity dia mila an'ity. Any ka rehefa tsy tafiditra anatin'iny le olona manao foana le le olona. Io le exemple ny anareo hoe fatsitraka ny caméra le fisolokiana. Ary tsy tratran'ny caméra na inga sy ny fitaka. Fa raha tsy zany afaka anjareo tamin'ny caméra iny sy ny puce. Fa tsy misy puce mahatratra an'ireny. Tenao na misy puce ara nainga azonao avoaka dia ny fitaka azonao atao. Fa tsy tamin'ny puce zany. Fa zay nandehanao na vo. Tanareo voafetra ny herin'ny devoly. Mareny Yahosoa kosa noho ny amin'ny hera sy ny fahefana tsy mahay manoko aintsony, tsy mahay mangaraka aintsony, tsy mahay manoko sampitsony, tsy mahay manao ratsitsony. Zany na tena hera sy fahefana zany. Afaka izy. Ary zany dadadiny devoly vahoaka io na tsy afaka izy. Satria efa ao aminareo ny fahefana Yahosoa, ao aminareo reny misy an'izay dia miaraka amin'ny Yahosoa reny manana an'izany sambatra loatra zay amin'ny Yahosoa. Sambatra loatra le miaraka amin'ny Yahosoa. Zany lazako aminareo fikira mafy amin'ny hatsarany. Fa izany no zavatra efa mandeha anita voamasonao regny izy. Ela veko pena fotsiny amin'ilay olona dia lasa mandeha. Miaza vaty amin'ny Yahosoa re pekanao fa lasa izay manaraka anao. Pewa re hitanao toy fa tombany bodabeky ny afarana. Resaka amiko dia tady manaraka anazy tenao raha vadiko hitakely zany sary zany. Eny e, zao tontolo zao matao zany eny no zay mateneniko anareo e. Zay le hoe aseho vanitra Jesosy re. Fa nareo koa raha nareo farena amin'izany vao may resao. Dia ahoana hoe tsara be re miaraka amin'ny Yahosoa hoe resao tsara mihitsy. Raha dia mirefa re vao mahita anao hoe rehetra indray le Yahosoa re. Raha zay fa Yahosoa indray le izy tsara loatra Yahosoa. Raha Jesosy re mitaraka an'izany fa Yahosoa koa tsy manana.
za tsy miteny voanina sady tsy tena aza anao voakara tsy zay teneko fa tsy atahoranao zany. Jesosy alama atao tany zany satria izy menaka avy any fanao ny adanany. Fa rehefa ataon'ny Ahosoa kosa rava daholo zany rehetra zany. Tsy mety atao amin'ny Ahosoa zany reo mandofoka ny Ahosoa. Zay ny tena hoe tena fikorontanana be akany ambony, fikorontanana tanaty ranomasina mivoaka reo biby reo ka ina no sary miseho ary reraka ny fon'ny olona sy ny tenin'Andriamanitra no vatahorana reraka amin'izay ny olona tsy hitan'ny olona tsony zay atao. Za re mandorevitra hoe manatona ny Ahosoa, mila manatona ny Ahosoa fa izy rerany solution. Zay ny antsoantso mizao tontolo zao hoe manatona ny Ahosoa. Fa efa hitanareo daholo io problème io, efa eo izy eo efa hitany voamasonareo izy eo efa miara mijerytsika, efa miara mahatsatsika reo izy reo. Marina sa diso? Mevita satsika? Efa ianan'io sa tsy ianan'io? Zay ny izy solution manatona ny Ahosoa. Zay hoe hafa loatra ny Ahosoa, tsara loatra izy hafa loatra izy. Zany tsy mabiby izy koa fa famarinana zany. Mbola hita zaka faratampony ratsy isy sonkitantity zany resaky hoe peka olona de ta de tsy hitany olona fa manaraka azy reo de anaty 4-4 zany. Zany hoe zana tsisy dika eny any zany, asa demony eny zany, asa demony zany. Fa zaka mbola ratsy lavitra noho zany no hitany olona. Mbola tena raha detsika folo zany mizany hitany olona. Ataotsika hoe zany de mbola arika tamin'ny 5 hitany io na 9 hitany io. Fa mbola ino matoa voalaza toy reraka ny fon'ny olona noho ny fahitany ny zava-misy eo. Zaka manderaka fo zany ena tena efa grave be ny zany. Ary tena vavarina le olona salama reraka ny fo. Tsy moara efa mahitan'io zany hoe reraka fo zany. Zany reraka fo zany eo zany le fantsaka. Ino hoe reraka ny fo? Ny olona zany rehefa reraka ny fo rehefa ela be mitebiteby fo reraka io farany. Ny fo reraka zany de fany rehefa reraka io fana rehefa mitobotoboka eo foana reraka io fana. Fa ny zava-misy am'izany fotoana zany dia mizotsika miteny zao iteneniko fotoana zany fa mampitebiteby daholo zany hitanao rehetrarehetra. Efa grave iny mizotsika miteny zao zany hoe reto Madagasikara zany aza misy mifampiteny tsony ny hafarana io satria raha vao misy miteny de sao de anaraka hiko ozika ino ty asinareo satria hoe misy manontany fotsiny hoe aiza kiny lalana anakary anana de vao mamanana de fa manaraka ianao zay tsy mifampiteny tsony iny zay va misy malagasy mifampiteny hoe raha misy ana aiza toy iza de sady lasa na mandeha akitsoka loza. Zay va misy hoe manao raiky iny ary vao mandeha de vaniko zay ore olona tsy mety isarty raha tsy hoany any ivelany. Fa ny ao amin'ny Ahosoa kosa mafy tsy saya mafanota zany hoe tsy mahamanotany araso zay ny amin'ny Ahosoa manomboka izy any amin'ny fahamasinanareo sy ny fiarovanareo miteny leny Elia rehetra rehetra. Rehefa narovanareo miteny Elia voavina voavina nareo tsy raha hoe mifikitra foana miteny Ahosoa voavina nareo. Ary sambatra be nareo kaikiny Elia, sambatra be zareo anilany Ahosoa zany. Tsara loatra zany matsiro
Ya dari itu jadi sebenarnya nggak perlu sedih mana yang Usman. Tapi ada yang Usman itu, sebenarnya kan sebenarnya saya sorry dia kita sebenarnya fakta nama bulan ini, mandi pakai dia, mapiuru ini, tu kan yang farangnya dia, tapi ternyata ni dia nama charge apa gifis, macam dia naruh siang maupun naruh mereka sambur mereka dia nak nama yang Usman naruh, saksi maning saksi. Jadi ni, apa? Fopi jauh masuk di mana kan selukun. Saya ulang dong sang. Mayer lewat atau tahu. Sang waktu berlalu alu di kamusnya. Tadi di phone pennya dah di channel sih penin panar. Pan film mana lewat. Macam mana? Yang merasa lewat dari Nuswa. Macam dia yang itu saja yang hinare lang sabi sa gambir sir fan fayadira de fanatoka natin asa to sin natin si pamilya nayo aru phone natin sa iratam nayo tadyu pakirupa nayo to si tingini siya bila nayo fapapataron nayo sa katsumensisyo ari apiuman na yan nayo dijasay baci dislana fautuga suan yang Yosua tahu ya itu natura dari kata Yosua